amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fahaefatra amin'ny advento manaiky an Jesosy ho Mesia ny mino. Ny raha faneva ny fahavapolo taona ny FFPM mitana ny firaisana ny raintsika. Fiangonana anjakany Kristy belona kazo tanany firazana atiza sy mandrakiza Jehovany usiuai Kristy pampiraisana mampituri bauboma pari dunila itirati engale fiangonana la palai wampiraya kana paradisa engale fiangonana ajakari bavaka isika. Ny feonay tianay sanatra amin'ny feon'ireo anjelana an-danitra satria ny feon'i Jehova ny be hery, ny feon'i Jehova manorotoro ny hazo sederan'ny Libanona. Eny ianao Andriamanitra mipetraka ambonin'ny safidrano, mipetraka ho mpanjaka mandrakizay, manome hery ny olonao, manome fiadanana ny olonao, ka ny saotra midera ny laza atolotra anao satria ny fiadanana zany dia nomena tao amin'ny Kristy le nividy anay tamin'ny rano. Nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra sady zany tokoa izahay. Indre ny fitiavan'Andriamanitra anay nahatonga anay nantsona hoe zanaka ary natsanganao ho zanakao miaraka amin'ny Kristy Jesosy zay zanaka naterakao. Misaotra anao zay Jesosy Kristy, ianao zay tonga olombelona, tonga nofo tao amin'ny Marie Virgine mba hanavotra anay. Misaotra anao zay ry fanahy masina satria ianao natonga ny Jesosy orotorotoroina ho nofo tao amin'ny Marie Virgine ka lasa Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra. Ndreto ny olona nivonjenao tonga eto zay tsy vitan'izany fa nomenao zavatra amin'ny fiainana andavanandro. Tantaninao ny bibinao ka trahatra zao anio izao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavanao. Ka ianao nitantana ny tongotray ka tonga eto amin'ny tranonao masina zay, ka midera mankalaza mitsoka anao. Tsy misy tahaka anao Tompo ary tsy misy toanao. Zay Andriamanitra mandao ny lanitra ka monina miaraka amin'olona. Ko ankehitriny Tompo hamasiny zao fotoana izao, mba ho fanatitra manimpofona ny vavaka rehetra ataonay ary tay anay ianao amin'ny fitahim-panahy matetrika rehetra. Ko manatrika anay ianao sady atrehinay hamasiny zahay ary tsy ho anay ihany angatanay fa zay tsy afaka manatrika izao fotoana izao. Reo manaraka mitabo-drotra serasera ho tahinao avokoa zahay fa samy zanak'Andriamanitra ny vidinao olovanao. Asandratray zany vavaka izany amin'ny anaran'ny Kristy ilay nampianatra anay vavaka manao hoe Anao izay lanitra masina ny maranao tonga anay ny fanjakanao tao anay ny sitraponao eterina lanitra menaminy amin'ny sazaonay raminanay olokay aky ny valanay izay miaraka taminay samponanay fakapanay nafanay amin'ny ratsy mampanjakany sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
mipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo. Ampahany amin'izany no hita amin'ny Kolosianina toko 4. Kolosianina toko 4. Eno ampanajana tsara sady etreto tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Kolosianina toko 4. Hoy ny apôstôly masina: ko raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra nambony, any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka an-tany ankavan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra nambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ko vonoiny momba amin'ny teninareo ety an-tany dia fijangajangana fahalotoana, fireheta-po, fanirian-dratsy ary fiaremana sy ny zay dia fanompoan-tsampy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra zay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy misy na dery azy tsika na tanteraka izany sitrapon'ny Tompo izany, nde sika ifona anetritena anaraka izao vavaka izao. Vavaka isika. Tompo ao izahay dia efapony lanitra, atsangana nan-danitra miaraka amin'ny Kristy. Tokony mba eritreritra zavatra nan-danitra, tokony hanana vina mankany an-danitra. Indrisy anefa Tompo, vina mitsontsorika ambany tany ny vinanay, ny tanjonay dia ambany rangolahy, satria feno fijangajangana, falotona, fireheta-po, fanompoan-tsampy ny fiainanay. Mbola misy zavatra mahazatra anay tsy tianay hoe sorona aminay, tsy tena niara-maty tamin'i Kristy ny fahotanay. Izay no mahatonga anay tsy velona miaraka amin'ny Kristy, ka lasa olo tsy vanina sy tsy velona eto amin'ity tany fandalovana ity. Manjary anarany tsy very ny maha-Kristianina, mamindrafo aminay, mamela mielokay, mampianaranay mba ho avozina indray hidiranay amin'izao herinandro sambatra izao. Betsika ny tsy mantanteraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na amin'ny natao. Sazao madio zay efa kely kardiovy ny fonay mpafipahotamy. Tsy no anay ihany nangatanay fa ny namanay rehetra na tsy afaka monjy zao fotoana zao ary. Mamindrafo aminay ry Jesosy zanaka Davida, mamindrafo aminay ry le teraka tao Betlehema, mamindrafo aminay ry fanahy masina zay natonga ny Kristy ho nofo, mamindrafo aminay ry Andriamanitra zay naniraka ny zanakao. Amen. Andri
antsika zay mibebaka marina tokoa vonina andrayan'i Kristy ho Mesia, mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoy ny soratra masina: fa fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa sokoa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasan'ny raha teo, satria zay fantany raha teo ny teny reny mba hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ilay rahalahy maro izy. Zay ny teny reny nantsony, zay nantsony no hamarininy, ary zay no hamarininy mevoninahiny, fa ny anarana atao hoe Jesoa, fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ko aminaran'i Jesu Kristy lazana ry havana, fa voavela sy voafafa koa ny fahotanareo, samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra, mipetraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika zany amin'ny ira-boalahatra 722 dia rahantsika ny Tompo ary homanantsika amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra. Etiana Mamina Ibalala Sitiana Pamapise Nila Vita Vitaluna Etiana Mimunine Pamamina Levalana Sitiana Pamapise Nila Vita Netanuna. Ny soratra masina izay voalahatra ho anjarantsika amin'ny teny ity ry havako dia arak'izay hita ato amin'ny Salamo faharoa. Ny Salamo faharoa ka ny 107 hatramin'ny 112. Salamo faharoa ny 107 ka hatramin'ny 112. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Hilaza zava-boatendry aho, Jehovah laza tamiko hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Mangata amiko dia omeko lovanao ny jentilisa, ary ny farantany ho fanananao. Ho torotoroinao amin'ny teimby izy toy ny famaky vilany tany no hanamotsamotsananao azy. Ary amin'izany dia hendre ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsarany tany.
Manompo an Jehova amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka fandrao tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany, sambatra izay rehetra mialoka aminy. Toizantsika ato amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Epistily ho an'ny Hebreo, ny toko voalohany ka raisitsika amin'ny 15 ka hatramin'ny 12. Epistily ho an'ny Hebreo toko voalohany ny 15 ka hatramin'ny 12. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay doria. Eny ny te-hipahitsiana no te-hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny eloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanosy dililo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehova o, tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina, fa ianao no maharitra. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka hovany izy, fa ianao no tsy miova, ary ny tananao no tsy ho tapitra. Faranantsika atao amin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy Tompo araka ny Matio toko fa voalohany ny 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Filazany tsara araka amin'ny Matio toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Andeha ovakitsika rehetra eo mpitsanganana. Ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola ny sainy izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe: indro ny Virjiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nanodininy anjelin'ny Tompo azy, ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, novakina taminay teo ny soratra masina izay ampitahanao ny hafatra avy aminao anay tsirairay avy vory eto izao. Inonay fa manan-kambary ianao amin'izao adventy endrasanay ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, izay natolotra ao amonjy izao tontolo izao. Ko mangataka anao fanahy masina izahay hanazava ny fonay, ny sainay tsirairay avy hahay andray tsara izany teninao izany, mba ho fiainanao anay, ary hahatonga anay ihany koa hanaiky ianao Jesosy Kristy Tompo ho Mesia. Izany fanahinao masina izany any nomba ny mpanomponao, ka ahafahany mampita tsara ny hafatra avy aminao Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina ho anay olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.
Matio toko voalohany. Ny teny hoe Mesia dia teny Hebreo. Ny teny hoe Kristy dia teny Grika. Mitovy ihany ny dikan'ireo voaositra ny dikany. Voaositra ny dikany. Teo amin'ny firenen'i Israely dia antokony olona telo nahazo anarana hoe Kristy na Mesia, Masia koa ny dikany. Antokony olona telo zany nahazo an'io anarana io. Voalohany ny mpanjaka Saoly, Davida, Solomona, Ahaba sy ny sisa. Ireo zany Mesia ireo na Kristy. Osorona diloilo-manitra ireo dia sandratra ho mpanjaka. Ny antokony olona manaraka atao hoe Mesia na Kristy dia ny mpaminany. Nanomboka Mosesy zany, Eli, Samuela, Isaia, Jeremia sy ny sisa. Reny koa zany olom-boaositra atao hoe Kristy na Mesia. Ny antokony olona fahatelo atao hoe Mesia na Kristy dia ny mpisorona. Manomboka amin'ny mpisorona be tahaka ny Arona, Elezara, mpisorona tsotra, Zakaria, Zadoka, sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe tsy olona ray zany nantsona hoe Mesia na Kristy, fa olona maromaro teo amin'ny jiosy zany. Kanefa ny jiosy dia nanantena fa misy Mesia anankiray tena ngeza ho avy. Io zany mitambatra amin'ny Mesia anankiray io ny herin'le Mesia anankitelo ireo. Nanantena an'izany ny jiosy. Efa ela izy nanantena, nandritra ny fahababoana, afaka ny fahababoana. Tamin'ny andron'i Jesosy zany taloha kely dia niredareda mihitsy io fanantenana momba ny Mesia hoe isy Mesia ho avy hanavotra ny zanak'Israely. Fa sainga Mesia tahaka nahoana nandrasan'ny jiosy, Mesia tahaka nahoana mitonga teo. Eo zany nisy tsy niady le resaka. Teo zany nisy tsy niady le resaka. Mino an'i Jesosy Mesia ny mino. Izaso ianao koa zany raha oharina amin'ny jiosy, maro ihany koa ny diso Mesia. Ka zay le jerentsika eto hoe Mesia tahaka nahoana mitonga. Le Jesosy resantsika io fatatsika tsara fa tsy d'accord tamin'io ny jiosy dia namona an'i Jesosy. Jerentsika amin'ny alalan'io Matio izany Mesia zany. Ny Mesia voalohany zany dia Mesia dia Andriamanitra mpamonjy. Ekeny jiosy io. Ny Mesia zany dia Andriamanitra mpamonjy. Jesosy Mesia na Kristy Andriamanitra mpamonjy. Tonga izy amin'ny alalan'ny Josefa sy Maria. Misy teny hazavaina kolotsaina jiosy. Ny kolotsaina jiosy amin'ny fanambadiana dia intelo miantoana tahaka ny an'ny malagasy ihany. Sainga mitovy fa tsy sahala, sakamalao sy avozo. Ny ataon'jareo voalohany miseho fisehoana, fa tsy mitovy amin'ny antsika. Ny andro zareo le ray aman-dreny no miseho. Zay aloha zany dia efa tsy mitovy. Ny antsika koa le teny hoe fisehoana tsy dia mariny, satria le ry ohatra ny fahita teo ihany sanandro. Avy eo izy miteny hoe iseho, fingalatsy efa teo foana. Le teny koa efa tsy dia marina loatra. Ny andro zareo zany le ray aman-dreny zany manao mifanaraka. Izy io tsy hoe vady amboarina na terena, fa jerena 9:20, vakitsika hoe 9:20. Ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria reniny Joseph, ho fofombadin'i Jesosy, Josefa raha mbola tsy nivady izy. Tanareo le teny fa mizara telo. Rehefa miona le ray aman-dreny rotota dia amin'ny tanina zareo. Mila manaiky zareo. Io zany tsy forcé kory. Rehefa manaiky izy roa, vita zany midingana voalohany. Dia avy eo zareo miditra midingana faharoa dia ny fofombady. Le fofombady koa ataontsika fa tsy mitovy amin'inona zareo.
ny fifombady am'zareo de tena mitovitovy aminy aty amintsika vodiondry miaraka soratra satria nanjareo le fifombady zany a tena efa tompony le olona ary raha misaraka mifofombady ianao de manao divorce sika ve zany tena efa ara-panjakana sady ara-piangona ara-piarahamonina natao hoe fifombady am'zareo fa tsy tahakany antsika mbola afaka inona moa zany afaka ilozana afaka tsofina fa mbola fofony de mba miala aloha any anjareo zany tena efa tompony ary zay midikany hoe rehefa hitany Josefa bevoka i Maria de tsy anazy le zaza de atao mangingina le divorce satria tena divorce mihitsy io satria zareo le fofombady efa tena tompony zay no mahatonga ny soratra masina miteny hoe Maria vadinao le fofombady zany am'zareo tena efa tompony aza matahotra ozy izy ampakatra ny Maria vadinao le dingana fahatelo zany fampakarana ohatra ny antsika fanamasinana fanambadiana io zany hoe misy telo midingana fa tsy tena mitovy amin'ny antsika zay zany le fomba mijiosy zany amin'ny fanambadiana zany misy ny raha ny ray aman-dreny de amin'ny tanina le ankizy raha mety izy rehefa vita iny dingana faharoa le fofombady ary tena efa soratra iny zany de ny fahatelo zany le fampakarana zany zay mba zareo miara mipetraka zany de eo anatin'izany no anjaran'ny Josefa fa inona amin'ny idiran'le Jesosy Mesia am'izany de ny fanahy masina no teny hoe zaza an-kibony avy amin'ny fanahy masina hoe ny anjely io anjely io de anjelin'Andriamanitra irahany foana rehefa misy zava-dehibe amin'ny fiainan'ny zanak'Israely atao hoe anjelin'ny Jehova izy io ovaky itsika ny 1:20 ary ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarana tanao hoe Jesosy fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana eo zany manomboka iova le izy hiteraka zazalahy izy mbola mety ny jiosy ahoana Hosea fa zaza miteraka ho antsika fa zazalahy no menantsika haitsika tsara iny tsy anjery iny mbola ekeny jiosy fa la le Mesia ekeny koa fa mpamonjy izy ny anarana atao hoe Jesosy le hoe Jesosy zany avy amin'ny teny hoe Yeshua ny jiosy ny grika ny allemand ohatra de tsy manonona j fa eo izy Jakoba zany le Jakoba zany Yosefa le Yosefa de le Jesosy zany na Jesosy zany Yeshua de Jehova zany Ewa na Yahvé ny anarana hoe Jesosy zany de anarana mahazatra fa tsy hoe izy rery ny manana an'io inona midikany anara mijereo vodipejin'ny baibolinao inona midikany hoe Jesosy na Jesoa Jehova no mpamonjy ekeny jiosy rehetra zany tahaka ny hoe raha koto mamonjy zany ny takan'izany be debe ny manana anarany am'izao fotoana zao mbola misy mbola manana anarany Jesosy foana any Jerusalema ka matetika isika na veritsika hoe anarana hafa be anarana maha-olombelona azy io Joshua sy Jesosy mitovy aminy dikany Joshua ihany Jesosy fa natao fotsiny ny ray zany mba tsy hitovy be Jehova dikany hoe fa nafoezina hoe Jehova de ny soa mpamonjy na famonjena zay mahazonany hoe Jehova no mpamonjy na Jehova no famonjena fa mitohiny no tsy nekeny jiosy averitsika tsara hoe fa izy namonjy ny olony inona ny tohiny ho afaka amin'ny famotana eo no manahirina amin'le teny ny laharam-pahamehany le Mesia fahotamin'ny olona ny amin'ny jiosy anala azy amin'ny fanandivozan'ny Romanina ampetipety ny fiainany mamotany anao zao dirantsika amin'ny herinandro masina iny Mesia tahaka ny inona nandrasanao amin'ny andro ankehitriny Mesia tahaka ny inona nandrasanao be debe ny Mesia ny sasany mpiandry tanàna andrasandrasao aloha le tranonay de soratana hoe Jesosy mpiandry tsara mihitsy amin'ny baravara ny an'ny sasany mpanera trano le Jesosy ny an'ny sasany mpanera vady
Satria zay nilany an'i Jesosy. Ny any sasany avokany amin'ny fitsarana io, zay nilany an'io. Tsy ratsy zany, fa mbola mitovy amin'ny any jiosy ihany zany. Anala azy amin'ny fantrano. Mariny zany, fa ny Mesia jiosy koa tahaka zany. Anala azy amin'ny aretina. Mariny zany, fa ny Mesia jiosy koa tahaka an'izany. Dia mitovy amin'lahy ihany zaho izy le jiosy aminao avy eo. Fa zay ninona avony jiosy mehoaniny zay dia nivokisany Jesosy mofo dia faly, avy eo mbola mitaky mofo ihany. Marary zay sitrano Jesosy dia nisitraminy. Nidira amin'ny demoni dia niroahana, nisy maty natsangana. Tsy afa-po ny olona satria Jesosy tsy nety hanongana an'ilay fanjakana Romanina. Ny olona zany manantena hinan-kanina foana. Dia rehefa nampisafina zany Barabasy Jesosy dia iza ny lama? Nareo le olona. Satria Mesia hikarakara azy ety an-tany no ilainy hirakiraka. Inona no mampiavaka ny Mesia anao amin'ny goroa avy any Inde, expérimenté avy any, mijery ny tanana, karakara vady, karakara dossier mankanan-dafy, karakara fanadinana, karakara fidirina miaramila, karakara aditany, karakara inona koa? Mariny zay sa tsy mariny? Inona mampiavaka ny Jesosy nao amin'izany? Raha zany ny ilanao azy, tsisy mampiavaka ny Jesosy nao amin'ny mpanompo sampy. Karakariny apetipetiny aferanao, zay le ao. Tsisy mampiavaka azy amin'ireo, ary zay le Mesia jiosy. Tsika za mijery jiosy ihany fa zay koa le Mesia tsika. Zay netretintsika ny Mesia, fa tsisy olona te hiala amin'ny fahotana. Jere tsara izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny zay ny laharam-pahamehany le Mesia hanala ny olona amin'ny fahotana. Ary zay mahatonga ny olona rehetra diso fijery, mitandrefana zay miseho ho mahay. Zay dia milaza mandrakariva mitandrefana rehefa miona samy mpampianatra hoe teoria ampianarina anay fa pratika nareo tsy mahavoa, fiangonanareo ary tsisy olona. Teoria ampianarina anay fa ny pratika izay mahay noho nareo. Aza amin'izay sy taminay amin'ny pratika. Dia mamaly izy avy eo, fa maninona aminareo be fiangonana nefa be mahantra. Mamaly anay. Inona moa laharam-pahamehany fiangonana? Fantrana sa fahotana no mission fiangonana. Ry jereny mission le Mesia. Miteny ve izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fantrana? Ho afaka amin'inona? Marina fa manao asa soa ny fiangonana, karakarany mahantra izy, fa tsy tanjon'ny fiangonana izany. Tsy voaloham-disitra izany, fa ialan'ny olona amin'ny fahotana. Ary raha vao zay dia diso-kaja. Ny fiangonana koa tsy mpikambanany mpanao asa soa, ka ilahatra amin'ny Rotary na Alliance na takan'izany, anjaran'ny zareo zany. Fa ny fiangonana dia manao asa soa ara tsy ino ny voalohany, fa analanao ny fahotana. Fa ny fiangonana mihitsy nefa ny tsy malala n'izay mission zay izy makao amin'ny fiangonana. Ary zay ny olana. Le olona kristiana mihitsy tsy malala hoe le mission kristiana ka fahotana aloha hoe. Fa rehefa tsy manao asa soa ny fiangonana dia tenenina. Rehefa tsy mikarakara mahantra zany na tsy ampy fikarakarana dia masika izy. Tabidio tsara fa hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Zay no laharam-pahamehany Kristy nankaty. Ary zay mahatonga anjareo tsy mivavaka intsony satria Mesia zareo Mesia jiosy ihany. Satria ny antony vavahana te azo trano, azo fiara, ny metimety ny vady aman-janaka, ka rehefa miakatra ny voadevina ny PIB sy ny sisa, ilaina sa tsy ilaina tsony Andriamanitra? Raha ety ambony tany ihany no anantenanao ny Kristy dia mahantra indrindra ianareo. Ary zay mahatonga azy 520 farany betsaka mivavaka satria efa metimety le fiainana. Tanareo fa Mesia niza ihany zany, Mesia jiosy ihany zany. Mesia jiosy ihany zany. Satria tsisy zavatra angatahana amin'Andriamanitra tsoniko.
Tanareo amizay fa le Andriamanitra ny mpanerany zareo. Tsisy zavatra angatan'Andriamanitra intsony, tsisy antony andanina am-piangonana. Tsy mahagaga raha ny koralan zareo 80 taona zany indrindra. Aloha mora kely mampianatra azy, tsisy milalao FB ampianarakira akory. Satria zay le fijery diso zay, fa zay za ampianarinareo. Taloha nareo nampianatra anay fivavahana, fa zao zay tsy ampianarinareo tsony fa nareo nyresinay, zay indray tory aminareo. Ny epistémolojia ampianaranay ny théorie, fa ny pratika tsy anareo tsony. Dia mangina izy avy eo. Satria na pastera na Europa tsy mitaona ny zanany bavaka. Tsy mitaona izy to, izy mankany am-piangonana maka beboly tsy rarahany na mandeha na tsy mandeha ny ankizy fa zon'olombelona hono zany. Izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zay ny voalohany. Messia Andriamanitra mpamonjy io. Fa ny tsy tovizintsika amin'ny Jiosy dia manala fahotana izy avy. Rehefa afaka ny fahotana dia alany ny zavatra sisa rehetra. Satria ne zay mangataka dia mahazo. Aza gagana raha mahita olona be fahotana be, makaty mpiangonana sady mahazo zavatra bobaka be ihany izy, satria zay no nangatahana. Fa tsy nangataka ho an'ny fanahiny izy. Tsy nangataka ho an'ny fanahiny izy. Fa ny tompo manome azy mahazo areny izy, mahazo voninahitra izy, fa izy tsy mahazo lanitra, satria tsy zay ny Mesia andrasana, fa le Mesia ny Jiosy. Zay ny mahatonga ny Jesosy nanasitrany, mena zany nareko, zay ny tadiavinareo, nanasitrany izy, nanome mofo izy, nanova rano divay izy, sinsisa. Zay ny ilay amin'ny olona, zay ny ilay amin'ny olona dia omena azy. Fa le olona ve mila zavatra anandanitra. Ny faharoa dia izao, le Mesia dia Andriamanitra miaraka amin'ny olona, miara-monina amin'ny olona, Andriamanitra eo amin'ny olona. Vakitsika ny Matitoko voalohany 2:20 sy ny 3:20, 2:20 sy ny 3:20. Vakitsika minaran'ny Tompo. Ary zany rehetra zany dia mba hatanteraka zay mpilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe ino ny Virjina hitoeja ka hiteraka zazalahy, ary ny anarana ataon'olona hoe Emmanuel. Ekeny Jiosy koa io hoe hiara-monina amin'ny olona le Mesia. Ndika ny teny hoe Emmanuel dia mizara telo, misy teny hoe im, avec, na comme amin'ny teny latina, na with amin'ny teny anglisy, miaraka, ao. Dia misy teny hoe nous, zay no ihany amin'ny teny frantsay, zay isika na izahay. Dia misy teny hoe inona ny farany, elle, zay midika hoe Andriamanitra. Tadio fa ny elle rehetra dia Andriamanitra midikany, Daniel Andriamanitra mitsara midikany. Zay ny dikany hoe Daniel Andriamanitra mitsara, Nathanael Andriamanitra manome. Zay tsy mamety manao anariny hoe Nathanael Dieudonné ny Minjanahary, zavatra ray amin'ny dikan'izany. De le Emmanuel zany Dieu avec nous, Andriamanitra ao amintsika na miaraka amintsika. Fa ny fanontaniana dia hoe miaraka amintsika hatraiza. Tovy amin'ny Jiosy ihany ianao raha ivelambelany ihany ny lainao any Jiso, fa miditra amin'ny fiainanao izy. Tahaka ianao ihany rehefa mikotokoety hoe za te hiditra amin'ny atiny akanjinao. Kristy hatraizany miditra amin'ny tokantranonao ve izy, amin'ny fitantanam-bolanao, amin'ny fitaizanao ny zanakao, amin'ny fiainam-pitiavanao tafiditra ve izy, amin'ny toeram-piasanao. Fa zay ny dikany hoe Andriamanitra miaraka amintsika eo aminao mandrakariva. Fa matetika idinao am-piangonana izy, mirava ny fiangonana, janonanao Jesosy fa milahady manaraka miona, tavela ao izy. Tsisy idiran'ny Jesosy amin'ny FB-ako, ny amiako, tsy anaty lista. Dia zay koa tsy tovizana fa raha zay koa ianao dia mbola mitovy amin'ny Mesia ny Jiosy ihany. Mesia ny Jiosy dia miara-monina eo dia ajejeny eo le Jesosy dia atreo ihany, fa tsy miditra lalina.
Drenina tezitra andreo rehefa tenenin Jesosy hoe loza nareo mpanora dalàna tsy fariseny nareo petsara belatsy tezitra ry zalahy aza miditra amin'ny fiainanay ianao raha Jesosy zay no manahirina amin'le mpiangona ny kristianina indrindra ny tsy te hidiran'i Jesosy ny fiainana ary ianao rehefa mitory an'izany a dia pastera manahirana na koa nidiranao amin'izany nefa izy avy eo rehefa hitondra ny fanambadiana izy tonga eo izy rehefa avao izy manondra ny anarany amidiranao amin'izany Andriamanitra miaraka amintsika ary tsy fitondrantsika azy miaraka amintsika io no ahitantsika loza manao batisa zaza dia avao milentikany matoa za mitonga eo a efa anao batisa n'le faharoa dia am'tanin'ny pastera le voalohany hoe sekola lahady sa tsy sekola lahady dia izy le za tsy sekola mianatra amin'ny hery zay le fiainantsika atokana mpandray a tsy hita 3 taona verina avy any a misy problème pastera tsy nety niaraka tamin'ny Andriamanitra vita varisina fanambadiana vola telo volana sady tsy mibavaka avy eo mbola misy vakansy ara-panahy 3 taona avy eo miverina amin'ny pastera eo amin'ny ranomaso pastera ihany ny masaka teza nareo tsy hita mbola sahira amintsika Andriamanitra ile fitsitsy fitondrano azy miaraka aminao a no manahirana anao any ka ny fiangonana dia feno olona mitanondrika lava satria efa voakapoka avy any any izy ny tonga elaela tsy hitarazokony matotonga eo a efa miaraka amin'ny problème be aminy misy zanakam-pelezana nambadimbadika aminy dia tonga madama mitaraina amintsika Andriamanitra zay ndikany hoe Emmanuel miaraka aminao izy a teonina aminao indro mitsangana ambaravarana ka efa novendralahy hoe mandondona izy ka mandondona zany aloha fa mandondona efa novendralahy zany mitsangana ambaravarana ka mandondona mandondona dia tsy voaino zalahy malaintsika hiditra ao amin'ny Kristy dia hiara-iaina hiara-mihinana amin'ny Kristy zany ny Mesia andatsatsika amin'izao herinandro masina izao salamo faharoa ny 240 sary anankiray salamo faharoa ny 240 vaky itsika manoro ny zanaka fandrao tezitra izy ka overina andalany nala fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany sambatra za rehetra mialoka ny saritsika ho ny mpanao salamo dia tahaka ny mpanjaka anankiray tezitra amin'ny mpanompony raha vao mpanjaka mitezitra zany efa nampandony ao ambadika fatatsika tsara kanefa mpanjaka manana zanaka hoy izy ny mpanao salamo manoro hevitra hoe mba alevo aminao le zanany mba hitany ianao mifampisangamina amin'ny zanany dia hoe namany zanako iny dibavany zay ny dikan'le izy zay ny dikan'le izy jere tsara manoroany zanaka fandrao tezitra izy ka overy ataovy mba be geste mihitsy ianao manoroka ny Kristy dia mba afaly le raintsika anandanitra zavatra tsotra ny ampianarina fa Andriamanitra tezitra amintsika satria mpanota isika fa mba ataovy miavana ianao sy ny zanany dia miaraka aminao mandrakariva izy Hebreo 1 ny 10 ka hatramin'ny 12 10 ka hatramin'ny 12 ary zao koa ianao Jehovah tany aloha nanorenanao ny tany ny asan'ny tananao ny lanitra ireo dia ho levony fa ianao maharitra izy rehetra ho rovitra toy ny fitafina ary toy ny lambanao amalonanao azy dia toy ny fitafina ka ovana izy fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tambatra Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zay rehetra ampelantananao mandalo na zanaka na vola ninninina rehefa
tovavy kely leky izy a dia misangambina amin'ny dadany foana. Rehefa miakatrakatra eo izy a dia tsy mety sakambinina. Fa maninona? Misy hafa misakambina ry dia very plasy le dady. Ny ankizy lahy ohatra mazotozoto manatitra ny reniny ray mbola kelikely zany, rehefa le bebe izy tsy mety anatitra. Raha manana fiara ianao ka mbola vao mahazo permis ry zalahy, mazoto manatitra amin'ny eny satria mbola izeste amin'le fiara vao mitondra. Fa rehefa kelikely a atero a, nareo korangatsy milaza mialoha, manimba programan'olona. Nefa inona nao ambadika? Olo-kafa mitiny aterina. Fa tsy zay le fandehana. Namany sisy eo amin'ny deva rehefa tsy hitanao. Dia anao zany efa miakary adininy mba amin'ny anniversaire anao. Fa izany tsy miala eo sisy, i Jesio io tsy miala aminao. Tsy miala aminao io. Ary zay le Mesia andrasantsika. Mesia anafika antsika amin'ny fahazarana andratsy rehetra, atolory azy ny fonao, anadiovany anao. Ary Mesia tsy miala amintsika, mandra-piala ny fofonaintsika. Andriamanitra tsy miova, fa tianao izy a mandrakizay. Fa ianao no mety manadino azy, dia mba ekeo le Mesia fa ho raisinao amin'izao herinandro sambatra izao. Manandriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana. Ry Andriamanitra tomponay ao, Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra masina nefa ankehitriny a, dia nampafantarinao anay indray fa Andriamanitra te hiara hitoetra aminay ianao. Andriamanitra te hiasa eo amin'ny fiainanay ianao, te hisakambina hifampitantana aminay amin'ny androm-piainanay rehetra. Tao mizahay mba aizanay manaiky ianao ihany koa, manaiky an Jesosy Kristy zanakao Mesia mitondra famonjena ho an'ny tenanay manontolo, fa tsy ho any izay heverin'ny sainay fa mahatsara anay ihany. Ianao nefa nilaza sy nampianatra anay fa raha ety amin'izao tontolo izao ihany no anantenanay ianao, dia mahantra indrindra izahay ao amin'ivon'ny fanjakanao Andriamanitra. Matoky izay fa nifanainao masina hiasa aminay ka hantanteraka ny teny fikasanao aminay, dia ny afahanay miara-monina aminao Andriamanitra. Amin'izao fankalazana ny herinandro sambatra izay fotoana ahatsiarovanay ny famonjena nentinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izao, dia ankinina aminao ny fandaminana rehetra izay nomany ny fiangonana entina manome voninahitra anao. Ianao no hampiaina ny sampana amin'ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomenao azy. Ianao ihany koa no hanankinanay ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy manoloana ny fankalazana izay atrehanay manomboka amin'ny tian'io ty. Ianao no hanomeanay ny toe-po, ny toe-tsaina, hanomeanay fahasalamana ary izay rehetra ilainay, ahafahanay manome voninahitra anao, miombona amin'ny fankalazananao amin'ny fiangonana manontolo. Ankinina eo ampelantananao izay rehetra mahasoanay, ary misaotra satria ankehitriny dia betsaka ny valim-bavaka izay efa niraisinay, ary misy ny mpanomponao izay afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany ankehitriny, manavao ny fanoloran-tenany indray satria nafahanao tao anatin'ny aretina ka nomenao fahasalamana. Irinay ho anay rehetra izany fahasoavanao zany ry Andriamanitra tomponay. Irinay ihany koa raha sitrakao ry Andriamanitra tomponay izao fankalazana izay atrehanay izao, mba tsy ho sehatra izay hiparitahan'ny ratsy indrindra ny aretina, fa tena fety feno voninahitra, hisehon'ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Arovy izay mandritra izany, ary avaozy ihany koa amin'ny toetra anaty sy ny velany izay tianao ho arahanay tsirairay avy. Izay rehetra mahasoanay ry Tompo Andriamanitray, dia apetraka eo ambany fitarianao ary izany vavaka izany, dia ny sitraponao no entinao mamaly izany fa tsy ny sitraponay. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka.
amen. Hira amin'ny firana fanampiny fahinina amin'ny telopolo no iraintsika. Fanekempinoana laharana fahatelo no iombonatsika amin'ny fijoroana ny vavolombelon'ny finoantsika amin'ny ity anio ity. Dia hiary hitsangana isika rehetra ry havana. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'Lahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandraisena izay to mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombony finoanay. Amen. Manasantsika rehetra ry havana azo toerana. Fifaliana ho antsika ny miarahaba ireto avantsika reto nahazo 5 sy fara. Koa dia manao ny fanoloran-jaza izy ny zazakely Rabesan-dratana Dorlala Iona Dorisy, ny ray aman-dreny Rabesan-dratana Kotondrasozo Zetonisy Rakotobe Miarotsody Dorlala Fanirina Valina. Ny ra fa-70 sady akalazantsika ny herinandro sambatra no ray tsika nandininy voalohany hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Ezamu sasake a Bethlehem ankalazany antsika
mampifaliana ho antsika ny mandray ty zaza voateraka ty tantanin'Andriamanitra noho ny fanirinay aman-dreny te soatin'Andriamanitra miaraka amintsika fa tompon'ny fahaveloman'Andriamanitra. Dia aminaran'ny fiangonana ny ara-bananareo hoy soratra masina, ianao nampivoaka atao ankibo, nankinina taminao hatrao amboho ka hatranakibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo, koa dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika riavana. Saranao zay Andriamanitra noho ny fanolorany rehetra aman-dreny rehetra ny zaza hiditra amin'ny fiainam-pianakaviana, fiainam-piangonana, eny amin'ny fiarahamonina. Ianao dia tsy miova amin'ny famondram-ponao. Ianao dia miara-monina amin'ny olona ka niara-monina tamin'izy ireo na miazy dimby sy fara. Miomy mpifaliana amin'izy ireo ny fiangonana. Koa nangatahanay satria ianao no nanampy izy ny fianakaviana, ampiditra azy amin'ny firaisana masina aminao koa ianao amin'ny fotoana mamety izany, amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Ampio ny ray aman-dreny kolokolana be izao zazy izao, ampanjakao amin'izy ireo ny tena fitiavana avy amin'ny Andriamanitra, ahatonga zaza atsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Tahiko ny fiangonana mba hikarakara ireo taranaka nomenao azy ireo. Avaozy ny herinay mba amina taranaka avaminy izahay, ka hideranao Kristy hanome voninahitra anao. Ny amin'ny Kristy Tompo. Amen. Dia izao zazy izao ento tario mba hitombo saina tena handroso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona, ary ho mananareo ny amin'ny sakrameta amin'ny fotoana rehetra mamety izany. Dia aminaran'ny Tompo ry abananareo ry havana nahazo dimby sy fara. Valo amby efapolo amby roanjato no irairaitsika hiatrehatrika ny sakramentany batisa zay atolotrako amin'ny zanatsika. Ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ampifaliana ndraisantsika reto avantsika manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Eny itsikara ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo, atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny naran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary ino zany momban'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ary ahoroko ny fanekeko ho amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fainakena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny tananako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza nanao natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny Tompo zany ry havana, dia mangataka anareo hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana namafy ny fanekena eto anaty Andriamanitra sy ny fiangonana. Ndao ary. Ka eo an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay na natanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy,
mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekenan'i Jesosy ho tompo mba hahazahoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezaninay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hatanterahanay izany. Amen. Ny herin'Andriamanitra dia omeny fanahy masina anareo ankehitriny hahatanterahanareo izany fanekenareo izany. Mangataka antsika fiangonana angataka izany fanahy masina izany. Itsangana. Andriamanitra raisotoa ty dia tianay tokoa ianao, ary izany fitiavanao izany dia milo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamina norenan'ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay Andriamanitra manatria anay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa izay tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ty ary manasa ny loton'ny nofo rehetra, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ireto zaza ireto anie izay atao batisa, mba ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ary ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanahy masina. Misaotra anao izahay Tompo fa tanteraka ny fandritondreto ray aman-dreny ireto, miombinaina amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra, ny angatanay aminao dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Jesosy Kristy Tompo. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teto anatrehanao, mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Manohy sonjatony aina ainy amity enikaja. Manohy sonjatony aina aina amity enikaja. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Velomanitra raha ary malala soa raitra idealy. Velomanitra raha ary malala soa raitra idealy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha tsy maholo zanany fanasina ntsoa. Raha tsy maholo zanany fanasina ntsoa. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Hantsa maniraka tamby fity CIA. Antsa maniraka tamby fity CIA. Lavitra. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Anaka, ho ny Tompo, aza matahotra, fifinanavitra anao hay ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezeo tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Nira voalahatra, nira faha 180 dia rahantsika ny Tompo. Ina fa 570 no nisy nangataka. 570. Content? Ianareo izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, ianareo izay tsy manam-bola avika mividika homana, eny avy mivididy vai sy ronono nefa tsy ambola tsy amkarena,
nahoana ny mandany vola amin'izay tsy haniny ianareo ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, mihaino dia mihaino ahy ianareo ka han'izay tsara oka ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Endriavana fahasoavana nampifahasoavana omen'Andriamanitra antsika fa mbola tolorany izao sakramenta masina izao indray tsika, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatra fa tompony tompo sy fanjaka ny mpanjaka ianao Kristy, feny fiderananao nan-danitra. Raha tonga tety ambony tany ianao dia nihira ny anjely, ny mpiandondro ny kalo, ny kintana namiratra. Eny, tsy haivinay koa izany ankehitriny, izany voninahitra ho anan-danitra izany hatreny ny anjely tsy omby alinalany partiora sy ny apôstôly. Izay na mbola ety ambony tany aza dia mianta amin'ny fanahy masina, mba hoentina nan-danitra koa ny fiobinay manao hoe tsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izy izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, ray sohano ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovy ho fahatserovanay. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloko. Izao no atao ho fahatserovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana nareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika atsiaro zany asa nataon'i Kristy zany, mamesia azy ary angataka ny fanahy masina raha teo hanamasina antsika sy reto famantarana hita maso reto. Tompo tsaronay dia tsaronay ny finanam-bilon'ny Betlehema, ny magy, ny fahatezeran'ny Heroda, ny fandosirana tany Egypta. Tsaronay ny asa nataonao tamin'ny kery sy fahefana, ny fijalianao sy ny fahafatesanao, ny fitsangananao avy tamin'ny fitoeran'ny maty, ary ny fiakaranao amboninahitra no enao mifona mandrakizay. Eny miandro sy mitalo ny fiverenanao zay. Ianao le Mesy manafika ny fahotanay, le miara-monina aminay. Ta io tanteraka sakramenta masina zao raha io, hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le tena ndray mandeha monjo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Miamy taminao koa zay iraho ny fanahinao ray, le fanahin'i Kristy. Miany taminao zay ry fanahy masina, pahary ianao zay manome ny zava-tsoa rehetra sesena. Amasiny ny mofo manamara amin'ny tenan'i Kristy, amasiny torak'izany ny divay manamara ny ranon'i Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanaka malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay mivakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iray ihany na dia maro aza ary samy miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rany fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe ny tompo manoroa ny zanaka, sambatra zay rehetra mialoka aminy, andeha fifavoatra avoko zao ny zavatra rehetra. Hipetraka isika nao lankira fa 7 ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
tany ka zareo mirehefa nandray an' Jesosy ho Mesia iara-monina aminy. Amen. Sangana isika nirtena. Oka isika iombona amin'ny vavaka fiombonana fanentretena manao hoe
Tompo. Sivy amin'ny 20 amin'ny 200 ny andininy fahaefatra. Hoy Jesosy Kristy ny Mesia Andriamanitra mpamonjy hoe ray sohano ity ny tenako izay menao anareo, izao natao io fahatserovanay. Jesu ny ranao soa. Jesosy Kristy lay Andriamanitra miara-monina amintsika, sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka, izao natao fahatserovanay, na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky zay amin'ny ara-sakafo mifanjakany lanitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Fa mitombotra ny farany zavatra rehetra ka endre tsara ka mahonona tena amin'ny fivavahana, ary moatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Amen. Ipetraka isika. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinany fanambadiana reto zanatsika angata amin'ireo itsangana raha ao. Raha be mananjara Jean Rere rova ny asina omban-tsosy raha zafy andretsy toaina mbola fi. Ireo izy ireo dia miara abanareo ny fiangonana. Andrian-jafy mampiamina ny rina ambin-tsosy raha kotseny rojo mahoery anitra. Ireto avatsika reto entina mbavaka ao masinina fanambadiana. Ramela irina Nico Aderlinosy rakotonina Gina. Ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Razafy mandroso Herniane Etienne sira Andria Maro Tsifona Maitia. Ary irina izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Ireto avatsika reto manolotra ny zanany sakramentany batisa. Amin'ny krismasy sy amin'ny heriny. Zazakely razaka miantsoto ny aina atolotra ray aman-dreniny, razaka miantso heriny aina sy andriambelo ary vola. Ato amin'ny sisiny ato izy ireo. Zazakely rakoto malala mpandresy ny aina ero amina atolotra ray aman-dreniny, rakoto malala dimby ny aina odilinainy sy raha mamonjy soa miaro soa na antenaina. Zazakely Bayar Mandibiso Prinsisy Rova Malala Sili Patricia tolotray aman-dreniny, Bayar Sili Radosoa Asina sy Rava Malala Haingony Reny Clara. Ato ry zareo. Zazakely Razoely Rintso Joy fitahinay Yael tolotray aman-dreniny Jocelyn René sy Razoely Entso Miora. Amin'ny ampovoany ato zareo. Zazakely Andriany Menjanary Silasy Natanael tolotray aman-dreniny raha tiriny aina ny Menjanary Silasy sy Andriamaoly Asiny aina.
Ay zareo menjanary any lena tana eny ary amin'ny sisiny ary zareo zazakely radonary voro Mikael tolotro nay aman-dreny radonary voro Andoniana Joel sy nambinitso Aingotina Victoria ato amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka ho anareo ny fiangonana. Ny raha hariva ny herinandro sambatra manombokontsika miaraka amin'ny sampana da sampana Dorcas amin'ny firmo amin'ny 4 dia manainga antsika ho tonga maro zany. Ny vaovao ny Dorcas raha teo mivarotra perikopa zareo amin'ny zoma 20 Desambra herinandro sambatra miaraka amin'ny sekoly alahady tonga amin'ny 2 ora ny ankizy rehetra, fanombona kosa amin'ny 3 ora miaraka amin'ny mpiara-mivavaka rehetra. Amin'ny andro koa ny zarana valisoa ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka. Izany ny vaovaony sekoly alahady zany. Dia manasa antsika hianoka amin'ny herinandro masina isakariva eto amin'ny fiangonana misy ny herinandro sambatra ankalaza antsika ny Krismasy. Dia miroso amin'ny fanavoazana ny fanoratena amin'ny lalan'ny marika hitamaso ny rakitra isika eo re antoko-pihira afaka mihira ao anatin'izany. Ila
mampamirapirra mitavana aminareo eneny to ka hianatra nareo nanatra mitavana aminareo eneny to ka hanome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika to. Fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao ny tompo, ka izany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mbola misy mangataka ny hira-panampin'ny 10 mbola afaka iraina. Kopakopaka isika rehetra. Toda tompo.